ia karakory tsara zay moa zany ny tena anarana napetraka tamin'ity fandarana ity dia androantsika zany mazava be tsy lazaina intsony fa zoky Erika no hita eto miarabanao Erika tonga souhaite la réunion comment il est comment il est zay le fiarabana zay ina aloha vaovao kely dia zao faly tonga aty aminareo zany indray satria efa elaela tamin'ny heritaona isa zavatra zany nafinaritra be ny fiarahana nafinaritra dia ohatran'ny faly fa tafaverina kely indray tsara zay ka any anany zavatra ohatrany mba makrinana voalohany indrindra zany amin'le fanontaniana aloha hoe ianao ve zany tena vady voalohanao le gitara satria ohatra tsy misaraka mihitsy nareo reny naiza le gitara zany sarobidy amiko le gitara zany satria gitara ray dia mipakafiray reo zany tena reo na Eriky manana ny tiako asongadina kely anatin'le fanontaniako hoe ataontsika fofofo hoe ahoana no natonga an'izay fionanao sy ny gitara voalohany zay zany tamin'ny etombo an-tany ay nisy dadabeko zay dia nanana gitara efa ely zany tany amin'ny taona 7 tany zany na 7 dia reo marikeny le ry izaky mandalo mba mitsidika azy zany mba mivoda dia reo marikeny fa tsy tazana an'le gitara foanako da mbola boakely mitazana le gitara fa tsy samiteny tazana le gitara fa tsy samiteny izaky makany dia tateo arina tonga le ry dia fantatro izy fa tsy ritiny lahy ty gitara ty fa ela dia nomeny ahako atao mifahatsiarovana zany ty zany izy izy fa fantatro fa tsy ritiny lahy ty hatramin'ny ela fa tsy santeny lahy dia tena marina mihitsy fa zay le izy zay ny angany dia tena le hafaliko be tamin'izany hoe tena tsy ombitratra azoko tena azoko tsara mihitsy dia tony dia tsy namelako fa za zany autodidacte dia faly mitady aho zany dia nataoko zay anenony samby rery teo aloha zay zany le relationko voalohany mihitsy tamin'ny gitara azoko tsara izy io koa ve misy hoe mitombony zay ho an'ny tantaran'ny Erika ao anatiny ihany hoe misy karazany héréditaire ve le izy sa ahoana ny fipetra sa taminao ihany nanomboka le izy tamin'io dadabeko io zany dadabeko avy amin'ny mamako izy io izy zany mitendry harmonie izy dia mitendry gitara kely koa izy dia ataoko fahavany angamba ny nolovako an'le izy sady izy raha teo koa nanolotra an'le izy angamba izy natsapa hoe mety avy tan'le ry zavatra kely kely fa lehibe satria tena namaritra ny fiainanao ray amanontolo tateo riny zavatra anankiray koa tsikarotra rehefa manao fampisehoany Eriky manana zany amin'izay tako manana an'izay fomba fiakanjo hafa kely zay no inona moa ny tiako tenena ohatra mahitanao manao kapa zay foany diso ve le eritreritro sa parazara zay kapa sy misatroka zay tenenako zavatra kely ianao efa 10 taona koa za sy dama zany efa nanao tournée tany Ampita sy ny karazana dia indray mandeha le dala alohan'ny nodina tany Tanindrazana avy any Canada sy États-Unis tany zay olany nanao tournée dia ozy le dala hoe olitiry manana mba hitondra valim-panontanian'ny ankizy aho ozy izy fa adiniko foana amin'ny mantany any lahy hoe aloha nodiko izy dia mba hitondra an'le valim-panontanian'ny lahy fa anontaniany bandy foana izy fa manino za mikapa foana hatramin'izay dia ozy ako hoe tena tiano lahy fantatra ve ny valim-tenin'izany aho mantsan'le dala dia izy valim-panontanian'ny bandy zany hoe manino lahy misatroka sy mikapa foana dia zao raha hoa fantatra lahy mifanteny tantarako satria mitarika maleo no napakatra senina voalohany indrindra tao amin'ny centre Albert Camus tamin'ny 1974-75 tamin'izany zalahy zany après 72 reny dia efa nanomboka nalasianina dia raha olona zokony maleo no namako be tamin'izany dia zareo napakatra eran'raha olona anankiray zay no mba nampiakarany ato eo zany le anankiray fonondraolo hoe tena raha olona zany nahitako hoe ohatrany avambana n'le ty fa ndao mba hakary no hitan'olona tamin'izany dia zay le anina dozako hoe za zany taloha fanatika maleo koa zany satria ireo koa zany no napakatra senina voalohany dia zay mantsy any dama hoe mba fantatra lahy moa fa noho izay tsy akidama mikapapone foana taloha
dia zay io antony io pimasoanina mazava be nangano any kely le daly arahana poziko zay mivaly teny izy mety tsy napetraka ka zay natao hoe tena teny lafantatra mivaly teny izy zay mihitsy ny fandeha izy le satroko indray a le satroko indray a dia hoentiko pimaso andrazilina satria razilina no netiko ny antsehatra voalohany nanao fahatsiarovana andrazilina izy moa misatroko asianina dia reo zavatra anankiroa zany a lehibe sarobidy amiko dia tena mitazomiko hatramin'ny farany mazava be ya virgule kely fotsiny a ijerentsika indray ny agenda zany eto La Réunion amin'ny zavatra miseho événement zany tsy petsika ihany fa tsy misokatra ao andretrarehetra ho anareo zay te andefa événement misy zavatra karakaraina zany dia afaka mifanatona mifandray na amin'ny conception base na amin'ny jeudi maefa dia mandray foana zay a dia alefantsika koa vetivety ny zavatra mety iseho amin'ity mois de mai ty a ray minitra kely fotsiny fanomanana ny fanoizana ny asa fanomezana sakafo ny ankisahirana ny Ambohidratrimo ny association Madaoui dia manomana pique-nique ny alarbi fahavalo ny volana Mai amin'ny 1 ao amin'ny parc Gagol Leo Rochemaigre. Izany hetsika izany dia hoafanay ny artiste marobe tsy voatanisy isany koa ny animation sy ny lalao maro samihafa aza tononary ny alarbi fahavalo ny volana Mai amin'ny 1 ora ao amin'ny parc du Gol Leo Rochemaigre tongava maro. Événement Soma Night tous en blanc avec les 3 grands stars de Mada, Big MG, Mad Max, Vayav Sheila. Le mercredi 8 mai, veille du jour férié, à Saint-Pierre, au Métis Réception, à partir de 21h30. Et le samedi 11 mai, dès 21h30, à la salle Condin Saint-Denis. Ambiance clubbing jusqu'au petit matin avec DJ People. Élection meilleure tenue de la soirée. Billets d'avion Réunion Tana à gagner. Soma Night, tous en blanc. Big MG, Mad Max, Vayav Sheila. À la Réunion, le 8 mai à Saint-Pierre et le 11 mai à Saint-Denis. Partenaire, Canal Austral, Télécréole, Yas Boutique. Événement Base Concept. Tapamfarosady farany tsy atao be resaka moa zany fa tena le mafonja ny resany eto za zao raha mijery lirany Eric Manana raha ampifandraisiko amin'ny La Réunion zany dia nisy hira anankiray hoe Ramaloya zay mba azonao tantaraina kely fotsiny ve ahoana ny puirany zay nisy mino fa hoe tsy hoe inspiraka nandalo fotsiny fa nisy zavatra za zany a mihaino muzika vita be ako africaine brésilienne tiako be koa muzika réunion muzika eto La Réunion koa tiako koa fa surtout côté traditionnel de Maloya rythme Maloya anisany tena nanitsidika ako de le tantarany koa moa zany le tantaran'le muzika hoe Maloya mihitsy de amin'ny festival matetika moa le manao festival musique du monde reny de tafahoana za manana namana miona tampoka efa amin'ireny festival international any pity reny ohatrany hoe Daniel Waro ohatrany hoe anisany ankafiziko Daniel Waro jusqu'à quand de voainkaikainga nafatarako ny David Sikara fa voalohany efa ely zany tamin'ny festival nuits atypiques zay tany Longon tany Frantsa na anisany voasako nanao le festival de feo tokana gitara iray de nisy raha nataoko zany de eo pirany io koa misy ranga niakatra sy osenina avetrany Vely Kayamba nga Daniel Waro io zay loha tsy mifankalala mihitsy am'zany fa nampiona an'le muzika teo ihany any koa zany finalement le Maloya zany mitantaran'zay zavatra zay sady metiko izy iny moa zany tateo reny hoe tena mba atolotra ny
amiko zany le hoe monsieur le Maloya ma tsy nidika tena am'le raha Maloya monsieur le Maloya dia anisan'ny zany tena glady mihitsy Daniel Aron. Na zavabe izy za koa nisy fotoana rehefa mijerijery ty indray zany hevitro manokany ohatra mbanganiry hoe misy filinina an'izay asana fantatra hoe osanosa zay créole izy pitendry fa ndranay ohatra hoe misy revirevy mitovitovy zany nareo zany amin'le izy zao raha reto zao no manao zavatra mety ketrika mahafinaritra rehefa misy fotoana ianao nge mba jery hoe osanosa zay ohatra manao gitara izy dia manana style ohatra manao ihany izy zay le zay zany le zay no tena mahafinaritra muzika le fionana zay no mahatonga manao zavatra be da be am'le fionana miteraka zavatra hafa foana dia raha fomba miona am'izay olona zay zao sura misy fa fomba misy zavatra mahazo misy traikefa mahazo retretina foana zay zany tena tiako muzika atsika mitondra zavatra foana mitondra fionana eny ary ho amaranantsika azy angamba Eric Manana satria ny ato andrisany ohatry ny filozofia kely moa zany fony efa mafonja le zavatra ny mba angavikanao fotsiny zany mba omeo afatra kely le zandry ao anatin'ny mozika zany mba iverinao anatin'le mozika fototra aloha ny zoko toteny no iteny satria za zany matsapy tsy hoe ratsy ny fivoarany teknôlôjia fa ohatry ny hoe manjary tavela be zany le mozika fototra fa ohatry ny lasa amina resaka commerce be fotsiny aloha nareo mba olo dehibe toteny no mampita afatra dia mihina fa voaray kokoa le izy inona tiako tenenina matetika marina tokoa fa ny zatovo ankehitriny be da be koa mba manantona rehefa miona amiko na tsy mifankalala na fankalala hoe inona marina ny traikefa mba afahana manony lala no izy sy mba manaradia ohatra anareo dia ozy ako hoe za zany zao zala am'ty taona vo tamin'ny heritaona ny fitehan'le 45e anniversaire dia ozy mantsan zareo hoe le mozika zany indray mandeha nanao tourné tany Canada tany salle kelikely zay ngamba teo 200 teo fotsiny ny olona atao anaty fa tsisy gasy na ray ara tena tsisy gasy fa vita ny concert tsangana dolo le olona tsy malala teny gasy tsy malala rythme hoe zao muzika rythme gasy fa l'émotion zany tena important dia zao le fototra za zany tena hitako hoe nanambita anako hoe voasariky za mihaino kambana amin'ny rahalahy mihaino hira gasy mihaino rasilina mihaino hira hatranay zay zany tena basiko mihitsy ary soa ihany iny fa tsy nariko satria afako serasera ara mozika amin'ny olona ary intéressé koa ny olona rehefa fantatry ny mpanao mozika hoe manina maizy anao zay le manina maizy anao zay dia efa aveo anao zay tianao tao fa tsy very intsony zay aloha dia tena sako miteny an'izay azarina mihitsy le fototra nanatsika navakodra zany fa teny ilaina raha irotsaka anao n'le asa teny ilaina be mihitsy io misaotra indrindra karakory tsara zay le fandarana nanasany zoko be Eric Manana antsika androany azadino conception miaraka amin'ny base concept moa izy ty fiaraha-miasa dia mbola misokatra foana ny fiaraha-miasa raha misy zavatra tianareo atao na événement mahakasika an'izay esika tianareo atao rehetrarehetra dia misokatra foana ny fiarahana dia misaotra antsika rehetrarehetra mandra-pionindray ary mandra-piono